taorinan'izany dia lasa Jesosy nihita ny ranomasin'i Galilea dia ny ranomasin'i Tiberiasy izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao izy mba ny mpianana. Fa efa akaiky ny Pasika, ilay andro firavoravoan'ny Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masina ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy. Dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no hividianantsika mofo ho hanin'ireo? nataony izany mba hizahan toetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa hataony. Dia namaly azy i Filipo hoe, na dia mofo vidiana amin'ny denaria 200 aza tsy ho ampy azy rehetra hananany kely avy. ny mpianana iray i Andre, rahalan'i Simona Petera, dia nilaza taminy hoe, misy zazalahy manana mofo varim-bazaha 5 sy hazan-drano madinika 2 aty. Fa ho ampinona moa izany amin'izao olona betsaka izao? fa hoy Jesosy, Asaivo mipetraka ny olona. ary nisy ahitra be teo dia nipetraka ireo ka tokony ho 5,000 ny isan'ny lehilahy. Dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra izy dia nizary izany tamin'izay nipetraka hihinana. Ary ny hazan-drano koa dia arak'izay nilaina. Rehefa vokony ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianana, Angony ny sisa tsy lalina mba tsy hisy ho very. dia nangoniny ka nafeno harina 12 ny sombitsombon'ny mofo varim-bazaha 5 izay ambiny tsy lany ny mpihinana. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy, Ity tokoa no ilay mpaminany izay tonga eto amin'izao tontolo izao. rehefa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona hakazy ankeriny hataony mpanjaka, dia lasa niala indray izy irery nankany an-tendrombohitra. Rehefa hariva ny andro dia nidina hoe ny amin'ny ranomasina ny mpianana. Niondrana an-tsambokely izy ireo dia nihita ny ranomasina nankany Kapernaoma, efa maizina sady ny andro tamin'izay. Nefa Jesosy tsy mbola tonga teny aminy, ary nanonja be ny ranomasina fa mafy ny fifofofon'ny rivotra.
rehefa nivoly tokony ho 520 na 30 stadio izy ireo dia nahitan'i Jesosy nitsangatsangana teny amin'ny ranomasina ary nanakaiky ny sambo kely dia natahotra izy ireo. Fa hoy Jesosy taminy: izaho ihany ity, aza matahotra. dia ta handray azy ho eo an-tsambo kely izy ireo. Ary niaraka tamin'izay ny sambo kely dia tonga tamin'ny tany izay nalehany. Noho ny ampitson'iny ny vahoaka izay mijanona teny ampitan'ny ranomasina dia nahita fa tsy nisy sambo kely hafa teo afa-tsy iray ihany, ary Jesosy tsy mba niara-niondrana sambo kely tamin'ny mpianany fa ny mpianany ihany no nandeha. Kanefa nisy sambo kely hafa avy tany Tiberiasy tonga teo akaikin'ilay tany nihinanany ny mofo rehefa nisaotra ny tompo. Koa noho ny hitan'ny vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany dia niondrana sambo kely izy ireo ka nankany Kapernaoma mba hitady an'i Jesosy. Rehefa nahita azy teny ampitan'ny ranomasina izy ireo dia niteny taminy hoe: Rabio, oviana ny tonga teto ianao. Dia hoy Jesosy hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. Aza miasa azo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay omeny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Dia hoy ireo taminy: inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Dia novaliany Jesosy hoe: izao no asan'Andriamanitra, dia ninonareo izay nirahiny. Dia hoy ireo taminy: Inona ary no famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinoanay ianao? Inona moa no asa ataonao? Ny razantsika dia nihinana manana tany an-tany efitra, araka ny voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra no nomeny azy ho hanina. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Dia hoy ireo taminy: Tompo, eo anay mandrakarivo izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy: izaho no mofonainy izay manatona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy dia tsy mba hangetaheta intsony. Efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ihany ianareo nefa tsy mino. Izay rehetra omen'ny raiko ahy no anatona ahy, ary izay manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka. Ary izao ny sitrapony izay naniraka dia ny tsy hamelako isy very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy ireny. Fa izao ny sitrapon'ny raiko dia ny hahazoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Dia nimonmonina tamin'i Jesosy ny jiosy satria izy nilaza hoe: izaho no mofo izay nidina avy tany an-danitra. Dia hoy ireo: tsy ilay io va ny Jesosy zanak'i Josefy izay fantatsika ny ray aman-dreniny? Koa ahoana indray no ilazany ankehitriny hoe izaho ilay nidina avy tany an-danitra?
ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe ary izy rehetra dia ampianarin'Andriamanitra. Izay rehetra mandreka mianatra amin'ny ray no manatona ahy, nefa tsy nisy nahita ny ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra. Izy no nahita ny ray. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino manana fiainana mandrakizay. Izaho no mofinaina. Ny razanareo dia nihinana ny mana tany an-tany efitra nefa maty ihany. Ity kosa dia mofo midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko mba ho fiainan'izao tontolo izao. Dia nifanditra ny Jiosy ka niteny hoe hataon'le io ahoana reny fanome ny nofony ho hanintsika? fa hoy Jesosy taminy, Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izaho kosa ao aminy. Tahaka ny nanirahan'ny ray velona ahy, ary izaho koa velona amin'ny alalan'ny ray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amin'ny alalako. Ity no mofo izay nidina tany an-danitra. Tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. izany teny izany no nolazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaoma izy. Maro tamin'ny mpianana izay nandre azy no niteny hoe sarotra izany teny izany, iza no afaka hiaino izany? Ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nimonimona ny amin'izany ny mpianana, koa hoy izy tamin'izy ireo, Mahatafitohina anareo va izany? Mainka raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo dia tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Kanefa misy tsy mino ny sasany aminareo. fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy, ary hoy izy, Izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy nomeny ray azy izany. hatramin'io dia maro tamin'ny mpianana no nihemitra ka tsy niara nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, Ianareo koa va mba te hiala? hoy Simona Petera taminy hoe Tompo, akany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary mino zahay ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe Tsy izaho va no nifidy anareo 12 lahy? Nefa ny ray aminareo aza dia devoly. fa nilazany Jodasy, zanak' Simona Iskarioty izy tamin'io. Izy io no ilay efa hamadika azy.